Miarabanao tonga soa indray manaraka an'izao fizarana izay atao eto amin'ny mampahery mizara izao. Tamin'ny fizarana izay nataoko farany dia niresaka isika mikasika ny fiavian'i Jesosy Kristy. Somary nivalapatra teo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra sy ny amin'ireo izay akarina hitsena azy eny amin'ny rahoan'ny lanitra isika tamin'izany. Dia hotohizantsika izany fizarana izany androany. Hiresaka izany isika mikasika ny fiavian'i Jesosy Kristy nigadona ao Jerosalema, ny tongony eo amin'ny tendrombohitra Oliva. Nazavaiko tamin'izay fa mizara roa mazava tsara ny fiavian'i Jesosy Kristy rehefa ho avy Jesosy dia ny fiaviany eny amin'ny rahoan'ny lanitra ary ny figadonany ety ambonin'ny tany. 7 taona ao aorianan'ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra no iverenan'i Jesosy Kristy tena higadona ety ambonin'ny tany ny tongony. Ny Zakaria, mpaminany Zakaria, toko 4:12 no manambara amintsika an'izay fiverenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny tendrombohitra Oliva ao Jerosalema izay. Fa andeha isika ny hijery ao amin'ny bokin'i Daniel toko 7. Hijerintsika mikasika ny faminaniana nomen'Andriamanitra ny Israely ny amin'ny andro farany. Fanamariana kely Andriamanitra rehefa manome ny faminaniana mikasika ny andro farany ho an'ny mpaminany mpanompony dia nisokajian'Andriamanitra 3 mazava tsara ny faminaniana izay omeny. Dia ao ny faminaniana omeny ho an'ny firenena rehetra ety ambonin'ny tany ivelan'i Israely, ary ny faminaniana nomeny ho an'ny Israely irery ihany, ary ny 4 dia ny faminaniana nomeny ho an'ny fiangonana irery ihany. Israely dia tena nomen'Andriamanitra faminaniana marobe mikasika ny andro farany. Ny antony dia tsotra. Israely ny karazana atao hoe famataranandro nomen'Andriamanitra n'izao tontolo izao mihitsy, ny mponina ety ambonin'ny tany hijerena ny fandrosoan'ny faminaniana sy ny fataterahany faminaniana rehetra izay omen'Andriamanitra mikasika ny andro farany izany. Ity bokin'i Daniel toko 7 dia misy faminaniana nomen'Andriamanitra mikasika ny andro farany ho an'ny Israely izany. Vakiako ny 4:20 manasa anao handray naoty dia handray an'ireny andinin-tsoratra masina izay omenanao ireny dia mba haka fotoana ihany koa hamaky azy ireny rehefa manam-potoana, satria tena zava-dehibe ny alalantsika ny tenin'Andriamanitra. Daniel toko 7:20 70 herinandro ny voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, hatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana, ary hanao fanavotana noho ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, ary hanisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Io 70 herinandro io izany dia nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely, karazana fepitaona nomen'Andriamanitra milaza ny zavatra hitranga ao anatin'ny andro farany ao amin'ny Israely izany. Nizarain'Andriamanitra 3 mazava tsara koa io 70 herinandro. Ny herinandro iray dia mitovy amin'ny 7 taona. Ny herinandro iray 7 taona, 70 herinandro izany 7 taona ampitomboina 7 manome 90 taona. Mizara 3 io 70 herinandro araka ny fanazavana nomen'Andriamanitra ny Daniel. Ny fizarana voaloha dia 7 herinandro, izany hoe 7 taona izany. 7 herinandro, 7 ampitomboina 7, 7 taona, izay fotoana hananganan'ny Israely indray ny tempoly, satria ny tempoly izay natsangan'ny Salomona mpanjaka tamin'izany dia efa tsy teo intsony fa efa rava ny Israely, lasa babo dia nisy an'i Ezra mpanompon'Andriamanitra no nomen'Andriamanitra iraka hitarika ny olona hanangana ny tempoly sy hanangana ny tanànan'i Jerosalema indray izany ao anatin'ny 7 taona io. Azontsika vakiana any amin'ny Ezra toko 7 manomboka eo amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20 sy ny Ezra toko 7 1:7 ahitantsika an'izay sy ato amin'ny bokin'i Daniel toko 7
andininy fa 420 na makitsika azy teo. Omen'Andriamanitra fotoana zany Israely hananganana ny tempoly sy hananganana ny tanàna ao anatin'ny 720 taona. Io 720 taona io dia efa ao anatin'ilay 70 herinandro no omen'Andriamanitra. Tapany voaloha iny. Ny tapany faharoa dia 220 herinandro. 220 herinandro zany hoe 220 ampitomboina 7 manome 430 andro. Ataona azafady. 430 taona. Manomboka eo amin'ny rehefa mitsangana ny tempoly sy ny tanànan Jerosalema. Manomboka eo indray zany le toy an'le 70 herinandro teo 220 herinandro ny alavany mandrapahatonga ny etỳ amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy sy ny fahatanteran'i Jesosy Kristy ny sorona. Ny fitsanganan Jesosy Kristy amin'ny maty zany, ny fisehoan'ilay Mesia moa zany ny filazany anazy ao anatin'ny bokin'i Daniel. 220 herinandro indray zany izay miampy an'le 7 herinandro efa nandeha teo dia manome 320 sy 400 taona. Le 70 herinandro sy 10 sy 400 taona. Efa lasa zany izay hatreto amin'izao fotoana itenenantsika izao dia efa lasa amin'ny faminaniana omen'Andriamanitra ny Israely efa lasa ny 320 sy 400 taona. Ny fotoana misy atsika izao izay fotoanan'ny fiangonana, fisian'ny fiangonana dia tsy naseho an'Andriamanitra ny Daniel. Tsy voalaza ao anatin'ny bokin'i Daniel satria tsy nafenin'Andriamanitra ny Daniel, tsy nasehony. Ny antony moa zany tsy fantatritsika. Fa ny toyany amin'ilay herinandro farany no naseho an'Andriamanitra ny Daniel indray. Dia arak'ilay nazavaina teo hoe 7 taona aorian'ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia hiverina Jesosy Kristy higadona ao Jerosalema. Ny tongony mifandray amin'ity 70 herinandro ity izay resaka izay satria amin'iny fotoana izay hisehoan'i Jesosy Kristy eo amin'ny rahoan'ny lanitra haka ny fofombadiny iny, haka ny vadiny zanak'ondry, haka ny tena fiangonana marina, manomboka eo amin'iny miverina indray manisa an'ity herinandro farany ity ny Israely. Zany hoe somary niantona zany, tsy hoe somary fa tena niantona mihitsy, tapotra ny 320 sy 400 taona dia niantona ity faminaniana momba 70 herinandro omen'Andriamanitra ny Israely ity. Fa rehefa miakatra ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia manomboka indray ity herinandro farany izay aharitra 7 taona satria ray herinandro mira 7 taona ho an'ny Israely ity zany. Io ilay antsointsika hoe grande tribulation. Dia hiverina ity ambonin'ny tany Jesosy Kristy miaraka amin'ireo olona izay napikarina hitsena azy teny amin'ny rahoan'ny lanitra ary ny tafiky ny anjely marobe hiaraka higadona ao Jerosalema eo amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongotr'izy ireo ary ady no hitsenany izao tontolo izao an'izay fotoana izay. Verenantsika anie ilay Zakaria teo hoe Zakaria 4:12. Zakaria Zakaria teo Zakaria 4:12 ovakitsika kely. Atomboka ery amin'ny 1:1. Indro isy andron'i Jehova ho avy ka ny babo ao aminao ho zarainao ampovoanao ary angoniko ny jentilisa rehetra amely an'i Jerosalema dia ho afaka ny tanàna ka ho robaina ny trano ary ho saviana ny vehivavy. Ny atsasaky ny tanàna dia ho lasako babo fa ny vahoaka sisa dia ho fongorana avokoa amin'ny tanàna. Dia hivoaka Jehova ka hiady amin'ireny jentilisa ireny tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana. Ary amin'izany andro izany dia ny tongony hijoro eo tendrombohitra Oliva izay eo atsinanana tandrifin'i Jerosalema ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo afovoany hiatsinanana sy hakandrefana ka hisy lohasaha lehibe ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra hianavaratra fa ny atsasany kosa hianatsimo. Ery ambanimbany manasa anao zany hanohy an'ity
tia famakiana ny teny ty eo ambanimbany eo izy raha tsy diso sa efa lasa ve izy teo eo ambany ka milaza an'le hoe miaraka amin'ireo olona masiny sy ny anjeliny ny tompo rehefa hiverina. Fanamariana anankiray omeko koa eto ny faminaniana nomen'Andriamanitra any Zakaria dia miteny izy hoe Jehova, izany hoe Andriamanitra ray, dia hivoaka Jehova hozy izy ka hiady amin'ireny jentilisa ireny. Fa rehefa tena mijery an'ity faminaniana ity dia milaza ny fiverenan'i Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany io faminaniana io. Jesosy Kristy ny teny fony izy tonga dia ety ambonin'ny tany hoe izy sy ny ray dia iray ihany. Manamafy ny tenin'i Jesosy Kristy izany fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia iray ihany. Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Zavatra tsy takatry ny saintsika izany fa izay ny filazan'Andriamanitra azy dia inotsika. Mety ho avy ny fotoana izay hanazavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amintsika dia ho fantatritsika ny anton'izany rehetrarehetra izany. Fa iverenako ilay fanazavana teo hoe ady no atrehan'i Jesosy Kristy sy ireo mpiara-dia aminy, ny olo-masiny rehetra, ireo izay nakarina hitsena azy teny amin'ny raho any lanitra izany sy ny tafika anjely miaraka aminy. Satria mialohan'io fiverenan'i Jesosy Kristy io ao anatin'ilay herinandro farany ho an'ny Israely dia tena olana tsisy ohatr'izany ety ambonin'ny tany. Indrindra fa ho an'ny zanak'Israely izay tena ho enjehin'ilay antikristy. Satria ho hazavaintsika amin'ny fizarana manaraka eo fa amin'izany fotoana izany efa miseho ny antikristy dia tena hoe fahoriana tsisy ohatr'izany ety ambonin'ny tany, indrindra fa ho an'ny zanak'Israely. Amin'io fotoana izay gadonan'i Jesosy Kristy eo amin'ny tendrombohitra Oliva io ny tongony efa fatapatatra izao tontolo izao io fotoana io, satria arak'ilay niteneniko teo hoe 7 taona aorianan'ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny raho any lanitra, fa ny ora sy ny andro sy ny volana no tsy fantany hoe roviana marina, fa ny fotoana izany à peu près fantany hoe efa tokony hiverina izay Jesosy raha araky ny filazan'ny soratra masina. Tadidio tsara fa Satana tena mahay soratra masina mihitsy. Dia ho angon'ny Satana daholo ireo olona izay manaiky hiasany, ary voalazan'ny Baiboly moa izany fa ny firenena rehetra ny filazany azy hitsangana hiady amin'ny Israely. Efa ao anaty ady izany Israely amin'izany fotoana izany, fa tonga Andriamanitra hanavotra ny Israely. Io ilay antsointsika hoe Armagedona, ady lehibe izany izy io. Izay izany ny hanamarika ny figadonan'i Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany mitohy amin'ny fidirana amin'ny arivo-taona izay anjakan'i Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany. Hazavaintsika amin'ny fizarana manaraka izany. Izay mikasika ny fiavian'i Jesosy Kristy migadona ety ambonin'ny tany ny tongony. Zaho manokana dia te haporisika antsika hamaky ny Baiboly. Izao vanim-potoana misy antsika izao dia tena mirongatra ny mpaminany sandoka, ny mpampianatra sandoka. Rehefa tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra isika, dia voafitaka, ringana ny oloko izy Andriamanitra noho ny tsy fahalalana. Tena mamaky Baiboly. Manana fotoana isika hanaovana an'izao zavatra rehetrarehetra izao, fa mahavariana fa ny fotoana hivavahana amin'Andriamanitra sy ny fotoana hamakiana ny tenin'Andriamanitra tena hiaditsika varotra mihitsy. Tena zava-dehibe ho an'ny fiainantsika, ho an'ny fiainam-panahintsika ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Famakiana ny soratra masina. Angatao ny fanahy masina hitarika anao amin'izany, hanome fanazavana an'izay zavatra tsy mazava. Fa ho an'izay tena mangetaheta ny fanahy masina dia tena manome Andriamanitra, manazava Andriamanitra, vavolombelona izany izahay. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola tohizantsika ny fizarana mikasika an'ity fiavian'i Jesosy Kristy ity, hanazavantsika ny toy ny zavatra hitranga, ary ao aoriana kely raha mbola omeny fotoana isika dia hiditra amin'ny fandinihana ny bokin'ny Apokalipsy. Dia mirary soa ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Mandram-pione.